fa le mifankahita amintsika amin'ny alàna zao fandarana mamitsika izao indray ry namana malala mpiaino mpanaraka mijery zao fandarana dintsika izao fandarana zay hitondra toky sy fanantenana hitondra fampahirezana hitondra fifaliana ary hitondra famonjena ho antsika tsiraray avy manakambara amintsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny ity fionantsika ity ary ny tena marina Andriamanitra mihitsy no manan-kambara amintsika manana hafatra sarobidy omena antsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fionantsika izao koa dia andeha hivavaka isika alohan'ny henontsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika ry Andriamanitra andriananahary be fitiavana tompo tsara indrindra tompo mpamela heloka tompo mpamindra fo mpamonjy anay ianao nanavitra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao ankehitriny dia mifona no ny fahadsoana sy ny fahotana vita rehetra ary entina eo anoloan'ny azo fijalian'i Jesosy zany ka ny ran'ilay Jesosy zanakao Andriamanitra anadio ny fahotana tsiraray avy anaraka indray izao fandarana izao iaino ny teninao zahay teny mitondra famelombelomana koa sokafana ny fo amam-panahy sokafana ny saina ka ho tany lonaka anireny ny teninao ny fonay tsirairay avy tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Lohahevitra izay hodinintsika androany dia mbola mitondra ny lohateny manao hoe inona no atao rehefa tratra ny fahadisom-panantenana. Lohahevitra lehibe zany ary azo ambara azo lazaina fa lohahevitra izay tsy manana tsy mety tsy lany amamina mihitsy zany lohahevitra izany. Misy zavatra tian'Andriamanitra ao ampitaina amintsika mba hitondra fanantenana hitondra famelombelomana ao antsika manoloana ny fahadisom-panantenana izay mitranga matetika eo amin'ny fiainantsika. Araka ny nambarantsika dia betsaka amintsika no tratra ny fahadisom-panantenana. Ny vokatra andrasana dia tsy nitovy tamin'ny vokatra azo sy ny vokatra nantenaina. Tsy nitovy ny zavatra misy ankehitriny ary dia diso fanantenana. Mahamoy fo, mahamono tena, miova lalana, miova taranja. Ny sasany aza dia miemotra any amin'ny farany aoriana mihitsy eo amin'ny fiainana. Inona no atao rehefa tratra ny atao hoe fahadisom-panantenana isika? Ny voalohany dia ekeo fa olombelona ihany isika. Ekeo fa olombelona ihany isika. Andriamanitra no tsara indrindra. Andriamanitra irery ihany no tsara. Izy ihany no mahafantatra ny hoavy. Izy ihany no mahafantatra ny zava-misy rehetra. Andriamanitra no tompon'ny fahatsarana rehetra. Ka izao isika dia tsy Andriamanitra fa olombelona isika. Ekeo fa olombelona isika. Nanana fikasana tsara, nanana tetikasa tsara, kanefa dia tsy nitovy amin'ilay zavatra nantenaina ny vokatra izay ho tazana. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3:7 andininy 7:20. Andeha jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Genesis 3:7 andininy 7:20. Rehefa mahita isika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny atsy-ambony tavanao no azonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa tany no nanalananao, vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao. Aoka ho tadidy hipetraka ao an-dohantsika fa olombelona mety maty isika. Olombelona voafetra isika, tsy mahalala ny ampitso, miezaka isika, manao ny traty ny hery, manao ny tsara fa tsy voatery ny zavatra no eritreretintsika no hitranga eo amin'ny fiainantsika. Zao koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 3:7 ihany.
andininy fa 7 sy ny fa 7 amby 20. Genesis toko 3 toko 7 azafady andininy fa 7 amby 20. Genesis toko 7 andininy fa 7 amby 20. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Genesis toko 7 andininy fa 7 amby 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. De namaly Abrahama ka nanao hoe indro efa sany teny tamin'ny tompo aho nefa vovoka sy lavenona ihany. Resy lahatra i Abrahama nifandahatra tamin'Andriamanitra izy de hoy izy hoe vovoka sy lavenona ihany Andriamanitra. Aiza de voafetra ihany ka aoka ho tsapatsika io toetra maha isika antsika io. Vovoka sy lavenona isika ary taoriana ny fahotana dia voaozina iverina amin'ny vovoka indray isika de tokony ho tsapatsika zany izay toetra maha olombelona atsika izay. Olombelona tsy tanteraka, olombelona voafetra tokony ho tsapatsika izay toetra ananantsika izay. Zao koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky nosoratany mpamina ny Ezekiela toko 7 Ezekiela toko 7 andininy fa 7. Ezekiela 7 andininy fa 7. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Moa mbola hitompo teny fantatra va ianao eo mason'izay mamono anao hoe mba Andriamanitra koa nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsiny raha mby eo an-tanan'izay manatrabaka anao. Mbola hitompo teny fantatra ihany va ianao noho ny fahatsaranao, noho ny fahaizanao sy ny diplomanao, noho ny volanao, noho ny hatsaran'ny paikady nentinao anatrarana ny tanjonao. Mbola hitompo teny fantatra ihany fa ianao. Aoka ho tsapanao fa olombelona ianao fa tsy Andriamanitra. Ka io zany no toetra faharesen-dahatra tokony hananantsika rehefa tratra ny fahatsompanantenana. Mbola olombelona ihany isika. Zany akory de tsy midika hoe ka de olombelona voafetra de alao atao tsotsotra eny ihany ny fiainana. Alao tsy hanao ezaka, alao tsy hisondrotra amin'ny ambondrindra, alao tsy hanatratra ny hoavy. Ny tsara indrindra tsy zany no hevina. Ny prime ministre Rainilay Arvony fantatsika fa prime ministre voalohany raha fa nahazo ny fahaleovantena isika dia niteny tany amin'ny fivoriana iraisam-pirenena nantsona zany prime ministre Rainilay Arvony de nantsona de niteny izy manao hoe tsy avelanay malagasy raha tsy tratranay ny faratampony amin'ny civilisation manerana amin'izao tontolo zao. Nanao fiaikana ny prime ministre Rainilay Arvony hoe hiezaka ho amin'ny ambondrindra hanatratra ny farany ambondrindra. Isika malagasy koa manana an'le fomba fiteny manao hoe tia fidanitra ny fiainana tsy maintsy hotifirina ny lanitra ka izao na de tendrombohitra aza ny vo de fa mahafaly zany. Ina ny tiana ho resana amin'ny maha olombelona antsika dia voafetra isika. Zany akory tsy midika hoe tsy hanao ezaka, tsy hohitra amin'ny fiainana, tsy hanatratra ny farany ambony indrindra sy ny tsara indrindra, ny mendrika indrindra. Fa na de manao ezaka azy isika de aoka ho fantatra fa olombelona ihany isika. Ka manoloana ny fahatsompanantenana mety hitranga, fahatsompanantenana mety hisy eo amin'ny fiainantsika de aoka ho resy lahatra isika fa olombelona voafetra ihany, manapetra ihany isika olombelona. Ny faharoa ihany koa de izao rehefa atojo an'ireny azo lazaina hoe fahatsompanantenana ireny isika dia aoka ho tadidintsika fa zahatoetra isika. Misy fizahatoetra tsy maintsy miatra amintsika. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko 1 andininy 2 Jakoba toko 1 andininy 2 Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahilahiko, ataovy io fifaliana avokoa raha hiara ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahatoetra ny finoanareo de mahatonga faharetana. Mahatonga faharetana. Misy fizahatoetra miatra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Rehefa misy fitsapana,
rehefa misy fizahtoetra misy toejavatra sarotra miatra fa adsompanantenana mitranga io mifiainantsika de tadio koa zany fa misy fizahtoetra tsy maintsy miatra eo mifiainantsika tahaka ny tantarany joba efa nresantsika tamin'ny fionana tany aloha tany olo-marina sy mahitsy matahotra an'andriamanitra ne jobe fa maninona azy no niatra taminy niloza maty ny zanany folo ringana ny fananandrehetra satria zahatoetra ijoba mandalo fizahtoetra mandalo fitsapana mandalo fisedrana ka raha misy fahatsompanantenana mitranga eo mifiainantsika de aoka ho tsapantsika fa zahatoetra ihany ko isika zahatoetra mba hisondrotra hipetraka amin'ny toerana ambonimbony kokoa hatrany ny misy antsika rehefa misy fahatsompanantenana ihany ko mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aoka ho tadiditsika fa matoa mitranga ny toejavatra anankiray de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra na de ratsy manahoana aza io avelan'Andriamanitra hitranga ny eny ratsy manina moa ny tsy sakanan'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra makasitraka ny ratsy ny fahotana de avelan'ny tranga ny fahafatesana avelan'Andriamanitra hitranga ireny toejavatra sitrapony io matoa mitranga ekeny matoa mitranga tsy hoe ankasitrahany le izy tsy hoe ankasitrahany zany le zavatra ratsy miseho fa sitrapon'Andriamanitra matoa avelany hitranga zao no zava-misy ao amin'ny Matthieu 9:20 tantara efa itsika rehetra tsenjery Matthieu 9:20 andininy 7:30 rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy Kristy rehefa hovonoina eo amin'ny hazo fijaliana nivavaka tao amin'ny zaridaina tao hoe Getsemane Jesosy zao no ambara ny tenin'Andriamanitra andininy 7:30 ary no nandroso kelikely izy de niankohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao de aoka esorina amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao nivavaka teo amin'ny zaridaina ny Getsemane Jesosy nandritry ny alina de nivavaka teo Jesosy Kristy nitolona ambavaka fantany fa tsy maintsy ho faty izy raha ampitso hiatrika fitsarana ary de lasa nivadika ho raha avokoa ny tsemboka atao amin'ny atodony nisy lalan-draha tapaka zany de ho Jesosy Kristy hoe raha sitraka ao re raha mba mety ianao esory amiko ity kapoaka ity ongody amiko fa mavesatra loatra kanefa na izany aza aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao no atao matoa mitranga ilay toejavatra dia sitrapon'Andriamanitra avelan'Andriamanitra hitranga na de tsy sitrak'Andriamanitra azy ahafaty eny Jesosy tsy tian'Andriamanitra ho faty io zanany lahy hitokana io de avelany satria zay no sitrapon'Andriamanitra rehefa misy toejavatra mitranga ihany ko eo amin'ny fiainantsika fa atsompanantenana maninona no mitranga avelany satria zay ny sitrapon'Andriamanitra ary ny olokendry matahotra an'Andriamanitra de manaiky ny sitrapon'Andriamanitra milevitra tanteraka eo ambany sitrapon'Andriamanitra ny fahatsompanantenana ihany ko de tsy nataon'Andriamanitra hitondra ny zanany ho any amin'ny fahakiviana ho any amin'ny fahaketrana fa nataon'Andriamanitra hitondra ny zanany ho any amin'ny fandresena anyme azy ny fandresena fitsapana ny finoana mba hanome fandresena zao nambara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana 420 oabolana 420 andininy 4:40 andenge vakitsika ny soratra masina oabolana 420 andininy 4:40 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fapotraka impito ny marina nefa tafarina ihany ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana potraka impito ny marina nefa miarina ihany fa ny ratsy fanahy rehefa disy fanantenana de solafaka ary mamo ifo milentika any amin'ny farany lalina indrindra ny fanantenana ny fahatsompanantenana de tsy nataon'Andriamanitra ahatonga antsika hitakosina hiboretaka hifitetaka eo amin'ny toerana
kivy sy mahadisy fanantenana antsika fa dia nataon'Andriamanitra mba hatonga antsika hiarina indray andray ny fiaingana vaovao anoy ny dia ary dia hitraka potraka impito mienjera impito kanefa dia miarina ihany zany no tanjon'Andriamanitra ka izao ny fahatsompanantenana dia tsy natao ahakivy fa natao apitraka ny marina dia mitraka rehefa tojo fanantenana ary mandray ny fiaingana indray mandray depara vaovao indray raha zay ny filaza azy dia manohy ny dia ary tsaratsara kokoa noho ny teo aloha indray no zotra ny fiainany marina ino ny atao rehefa tojo ny fahatsompanantenana isika ny atao zany dia izao ekeo fa olombelona ihany isika malemy tsy mitovy amin'Andriamanitra ekeo fa fizantoetra antsika io fahatsompanantenana io ekeo fa izay no sitrapon'Andriamanitra ary ny manaraka dia ny hoe aoka hiarina hanohy ny dia indray fa misy zotra vaovao misy fanantenana vaovao izay omen'Andriamanitra ny zana misy tanjona vaovao tian'Andriamanitra ho tratrariny ireo zanany ireo ka ny fahatsompanantenana zany dia tsy mahakivy ny fahatsompanantenana zany dia tsy tokony hitarika antsika ho any amin'ny famoizam-po ho any amin'ny famonoan-teny fa ny fahatsompanantenana dia mamelona indray fanantenana vaovao eo anivon'ny zanak'Andriamanitra noho izany ry namana malala tsy mahakivy ny fahatsompanantenana atrakaona andeha hizorana ny lalana vaovao fa ho tratra antsika ny tanjona hivavaka isika tompo tsara indrindra eo misaotra anao izay no niafatra sarobidiny menao anay misaotra satria tsy misy tokony mahakivy ny fiainana na dia nisy fahavoazana na dia nisy fahoriana amitranga misy fahatsompanantenana aza ny zanakao dia tsy kivy satria areninao indray mba hanana fanantenana vaovao aoka ny fanantenana iorina ao aminao Andriamanitra ka izany fanantenana izany no anomenay fifaliana ampiarina ampitraka indray ary hananana fiainana vaovao eo ampiandrasana ny fiverenanao taeo ny namana tsiraray manaraka izao fandarina izao omeo fifaliana fanantenana ary famonjena izy ireo raha misy kivy atrakao mandrakariva eo aminao dia misy ny fanantenana tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen